mifandray mivadana sy ny saina eo am-panatanterahana soradia sy ireo fanazarantena rehetra izay ilaina falefahan'ny vatana na ny souplesse. Za manana atelier workshop hoe fola batana. Io fola batana io teknika anankiray izay nofikariko manokana ahafahan'ny rehetra mianoka ao anatin'izay hoe fahalefahan'ny vatana izay. Le izy tsy hoe fahalefahan'ny vatana fotsiny fa ny saina koa satria mifampiankina ireo. Raha ohatra ka ny sainao miiziizy be hoe tsy alefaka mihitsy dia makany amin'ny vatanao iny dia mibaiko ny vatanao hoe hatreo ihany ny fetra. Misy exercice fanao be da be na any amin'ny ankizy kely ary dia tsy maintsy homanina foana ny vatana voalohany indrindra. Mila mafana ny vatana, mila miomana koa ny saina. Dia misy ny atao hoe étirement actif moa ny filazan'ny olona anazy dia misy ny passive zany hoe misy hoe tsy tena mafana ianao fa afaka manao an'ilay étirement dia misy koa ianao hoe tena mila mafana be ianao manao an'ilay étirement satria ny zavatra tanjona kendrena dia ny fahalefahany indrindrandrindra ny ozatra ny anatiny. Ny olona rehetrarehetra na hatramy kely hatrany amin'ny lehibe dia afaka mahazo souplesse avokoa. Misy fikafika kely be da be afaka atao. Ny famerimberenana ireo exercice maro no mampatonga an'ilay souplesse. Dia eo koa nefany ny discipline. Saina vatana fa na dia miomana tsara ianao zany hoe bon anao an'ity exercice anankiray ity dia miomana tsara hoe mety misy marary fa ny afaka analako an'izay marariko izay dia ny respiration satria mecalme araka an'izay koa ilay ozatra.